dia zany hoe raha marina zany soratra masina dia misy extrême anankiroa mila ialantsika fandraisana be loatra arakaraky ny andehanany fotsika extrême anankiray a fa tafahoatra zany aty amin'ny sisiny ataoko hoe aty droite aty nareo zany ohatra fatalisme spirituel antsoina hoe fatalisme ny olona fataliste dia le olona miteny hoe efa izay no izy zay no antsoina hoe fatalisme raha tsoroko ataoko définition aingana be ohatrany hoe fataliste zao any ampianarana raha miteny hoe za rangahy efa tsy mahay a zay aloha zay na mahazonao tratsara amin'ny matematika zange efa zay le efa zay zany a spirituellement dia hoe Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra donc tsy mila mandamina fa fatalisme izay de toute façon izay le mot tena tadiaviko teo ny antsoina hoe fatalisme zany le mitany de toute façon Andriamanitra no mifeny fotoana dia excuse koa zany rehefa tara satria zay ny sitrapon'Andriamanitra androany dia tena olana am'le izy marina le zay mihitsy sitrapon'Andriamanitra androany oui fa le sitrapon'Andriamanitra misy karazany misy ny sitrapon'Andriamanitra hoe le zavatra mitranga izay antsointsika hoe teny terme kely somary teknika kely hoe volonté décrétive an'Andriamanitra zany hoe ohatrany manao décret avy any amin'ny voalohany ozy ny Isaia teo avy any amin'ny voalohany fotoana mbola tsy nisy fotoana dia efa décrété ny daholo ny zavatra mitranga rehetra dia azo lazaina arak'izay famaritana ny sitrapon'Andriamanitra voalohany zay zany fa sitrapony daholo zay mitranga tsika zany a tokony mahazo fampaherezana foana na misy fahoriana zay ny ilantsika zany a zavatra rasy mandalo amin'ny fiainantsika tsy kivotsika satria otsika hoe zay sitrapon'Andriamanitra dia tsy diso zay fa sitrapon'Andriamanitra karazany iray zay hoe le volonté décrétive an'Andriamanitra fa misy kosa ny volonté a ntsona hoe tokony soratako fazavady hoe prescriptive zany hoe hitanao mazava ny avy am'le hoe prescription zany no soratany ao koa le zavatra tiany son cœur misy le hoe sitrapony hoe zay no mitranga fa misy le hoe le fon'Andriamanitra mazava be ohatra ao anatin'ny soratra masina fa tsy tian'Andriamanitra ny mamono olona tsy tian'Andriamanitra ny mandaingy tsy tian'Andriamanitra ny mangalatra dia mila fatantsika koa zany fa tsika rehefa mieritreritra hoe sitrapon'Andriamanitra le nitranga androany sitrapon'Andriamanitra hoe fa sitrapon'Andriamanitra hoe zay mihitsy ve no tiany fony azonareo dia ok tara 10 minitra zao androany zay zany sitrapon'ny tompo hoe tara androany fa tsy zay koa nefa ny sitrapon'ny tompo tsy tia tara nefa izy dia mila avahantsika zay sitrapon'Andriamanitra karazany roa zay Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra rehefa fataliste atsika dia hoisika hoe de toute façon oui c'est vrai Andriamanitra mifeny zavatra rehetra tsy olana zany a raha tara zay fatalisme spirituel dia ny extrême anankiray tsy fataliste indray izy a ny adivany le fatalisme manohatra avy tato amin'ny gasama be androany izy na eny teneny manosy zasy tsy ho rehefa aveo dia voaka vato izy a vonona be amin'izay haka ny fiainany eo am-pelantanana prendre sa vie en main dia lasa izy a miditra amin'ity extrême araiky hoe le contrôle humain zany hoe feheziko amin'ny maha olombelona anahy fotoana lasa izaho no ankinan'ny fiainako adino Andriamanitra ary mora be ny latsaka amin'io rehefa mahay manao planina ianao indrindra rehefa manomboka mafefe outil amin'ny internet zay manomboka mampiasa Trello Notion tsy haiko zavatra le ampiasain'ny tompona orinasa reny ohatra mazava be zany ny planina aiza ho aiza amin'io ny miditra Andriamanitra efa voafehako le izy dia izay ny extrême anankiray ny tanjony gasy any be androany zany tsy hoe voaka veto ianao dia tsy manao fotoangasy dia lasa manao an'ity tsy izay ny tanjony gasy any be androany fa ny tanjony gasy any be androany dia hananatsika fo biblika zay magasy mahamaky baiboly atsika hoe biblika atsika mandeha mandamina ny fotoanatsika sady tsy fataliste spirituel atsika no tsy manao an'le contrôle humain sarotra nefa ny mandanjalanja zany zay zany lesona anankiray anisan'ny lesona goavana indrindra amin'ity teneniko ity le rehefa tonga sainatsika fa sarotra le izy mila miaikytsika fa very koa ato mila miaikytsika fa
ny olombelona rehetra dia mirona na ato fironana tendance dia rehefa tsy fantatsika ny tendance atsika ny fironatsika dia tsy afaka manana ampiasa teny frantsay kely ihany recul dia za ko azavaina le recul hoe rehefa vao tonga eo zany le ataoko hoe le événement le tranga tokony ho alamina dia za tsy fantatro ohatra za ohatra ny ato fataliste spirituel zany amin'ny resaka fotoana dia za tsy nianatra an'izany tsy tonga sainy amin'izany hoe za tinge ny foko tinge mirona kokoa makany amin'ny laxisme mirona kokoa makany amin'ny fampandeferiko ny lamina ny ordre satria za tiako ty mampilamina anaty manala ny stressiko ty zany ty zany dia tsy manana recul isaky andray fanapa-kevitra tsy mandinika ahako fa tonga dia izay fironan'ny foko foana ny alehako na ato koa ahako zany dia nitanjosika androany zany ananatsika zay recul zay aiza ho aiza ny fironan'ny fonao amin'ireo anankiroa reo rehefa fantatrao zay dia rehefa tonga ny fanapa-kevitra tokony raisina momba ny fotoana miato kely aloha dia mikipy afaka mikipy mihitsy moa zany tsy voatery hoe io le foko fa tady anao an'le izy azonareo le tiatsika tongavana amin'le hoe recul mitsoaka fandanjalanjana foana tsinona ny fotsika tsoahany io tsy tia no équilibre io satria maninona misy zavatra tiatsika dia zavatra tiatsika no hanapahantsika hevitra io tsy fahaizany fotsika mandanjalanja io tsy neutre zany tsika no mahatonga anatsona hoe fausse dichotomie ny dichotomie zany fizarana anankiroa dichotomie dia zaraitsika mazava tsara tsy apetakitsika ao anatin'ny fotsika ao tsy tiatsika io mandanjalanja io fa na tsika mandamina dia tsy ampy finoana mahatonga atsika mandamina dia hoe tsy ampy finoana tsy matoky an'Andriamanitra dia aloha alamiko tsara aloha feheziko tsara ty anao planina de a zay dia miaraka amin'ny détail rehetrarehetra satria vao misy mibrioka kely io araka ny teneny manota eo dia misaviritaka eo azy zany to dia mikorotana ny fiainako dia na zany tsika zany tena na mandamina dia tsy ampy finoana zay le olona matoa mandamina be ohatran'io na miankina amin'Andriamanitra dia kambo dia mikorotana dia miprocrastiner dia mirona amin'ray amin'ireo zany ny fotsika tsy tia an'le fandanjalanjana fa averina ihany fa ny kristianina zany dia oui tsy tompon'ny finoana fa tsy tompon'ny fotoana zavatra fa tsy nantsona hikorotana ihany koa mpanompon'Andriamanitra irahana mandamina ny fotoana isika dia ny androany zany ny zavatra mila valitsika zao aloha zany dia hoe mitongilana makaiza amin'ireo ny foko efa nandinika an'izay ve ianao resaka fotoana aiza kokoa ny mpahazo anao amin'ireo extrême roa ireo dia mila fantatra hoe mirona makaiza ny foko ilaiko izay hananako recul alohan'ny fanapahan-kevitra rehetra miato aho kipy kely mihitsy amandinika hoe io indray za fa tady hieritreritra fa tsy responsable amin'ny fotoanako aho na hoe io indray za tady hanadina an'Andriamanitra fa hoe za no mifehiny fotoanako izay recul zay no ilaitsika rehefa tsy manana an'izay tsika dia tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra foana dia voilà izay ihany ny tena afatro androany dia ahoana ny fomba hanatanterantsika an'izay dia ny tenin'Andriamanitra ihany plus tsika mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra izay sady ny teny an'le ray ny teny an'le ray ny teny izy fa maso madida Andriamanitra ny teny koa izy fa mila responsable amin'ny fotoanantsika isika dia lasa manana ny recul isika mila taditsika koa fa ny problème atsika voalohany indrindra dia tsy mahatoky an'Andriamanitra foana ohatranrazayntsika teo manko hoe tsy mahatoky an'Andriamanitra le ray mandamina fa le ray tsy mandamina koa ne mahatonga anazy tsy samy mirotsaka sehatra amin'ny fiezahana an'le ilamina nge misy tsy fahatokisana an'Andriamanitra koa anatiny misy fitiavana an'Andriamanitra tsy feno tsara ao mahatonga anazy eritreretra hoe tsy vitako zany fa raha ohatra ka miankina amin'ny tompo ahako dia afaka libre zao hitia an'le fandaminany satria sady tsy misy fanamelohana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy Andriamanitra tiana raiko io dadako io ka raha miteny izy hoe jereo ny vitsika ianaro nataony aza miprocrastiner aza kamo dia mila tiako izay teny izay satria tiako ilay mpiteny anazy dia matoky rehefa manao an'le ezaka azonareo tsy manao an'le ezaka zany hoe satria ataoko zarery io fa matoky ahako
matoky anazy a zany raha mahatsary tena faible ohatra anay ianao za mahatsary tena hoe faible momba nio fotoana io dia tsara izay faiblessenao izay dia izay no tenenina amin'andriamanitra hoe matoky anao a za raha ngale taralavana za raha ngale tsy mahay mandamina fotoana koa dia tsy ananako le hery dia izay faiblessenao izay no entinao matoky an'andriamanitra hitanareo na le ray zany tsy fahatokisana ny tompo foana tena tianao ave andriamanitra tena atokisanao ave izy a amin'izay fandaminana zay amin'izay resaka fotoana zay fa raha mipetraka izay a dia tsy mahazo an'le extrême anankiroa ireo anao a dia manana recul ianao manomboka androany a andininao ny fonao eo alohan'ny fandaminana fotoana dia inoko maromarona kokoa fa hivoatra kely isika mianakavy amin'ny fandaminana fotoana fa ranako ny ana conclusion zany hoe l'introduction ko ihany conclusion ako sady manana fiandrianana andriamanitra souverain amin'ny fiainantsika dia aza dino mihitsy izay aza latsaka any amin'le hoe zany mitazona fotoanako ana io mino an'andriamanitra sika sady mino an'izay zany tsika hoe mandamina fotoana izy fa sady mino koa tsika hoe nomeny andraikitra isika ary tiavitsika izay andraikitra izay hoe mandamina fotoana tsika isika manomboka izao sika miezaka tsy ho tara tsy hoe satria mampatahotra ny fiainana tsy eo andriamanitra fa miezaka tsy ho tara isika satria eo andriamanitra manosika atsika ary te hatonga atsika ho productif kokoa hamokatra ho an'ny filazantsara ho an'ny asan'andriamanitra rehetra sy ho an'ny fivelomana dia izay ny anjarako ny anjaran'ny namako manaraka eo dia hiditra pratika kokoa tsika raha izay ny théorie izay ny fotom-pampianarana izay ny doctrine te handamina fotoana amin'izay ary tsika dia ahoana ny atao tsy vita ny vavabe manko izy ity fa mila fatarina ny comment